Mitony fitetezam-paritra ataon'ny pasteur Maheola ka ny faritra avaratry ny nosy indray no nofidiny amara-paranana ny taona 17 Mampikony no nanomboana izany ny alakamisy 7 Desambra 17 lasa teo. Ny tsena azy tamin'izany moa ny teo-pitena ny solombavamboakan'ny Madagasikara voafidy teo an-toerana. Narahin'ny commandant de brigade ny gendarmerie ny Mampikony ary ireo Braony antoko CFFM teo Mampikony ihany. Nandritra ny fahatongavan'ny teto an-toerana dia nisy ny fanolorana fanomezana manokana ho an'ny gendarmerie izay nahitana fitaovana toy ny ordinateur complet, imprimante sy ny kojakoja samihafa niaraka taminy. Voalohany aloha dia faly miaravatsika ataon'ny gendarmerie pirenena eto Mampikony, pasteur Maheola sy ny mpiara-miasa ny fiangonana eto Mampikony sy ny antoko GFFM zany izay miara-miasa eto an-tanàna. Araky nefa resaka ny fanaovantsika moa zany ke tamin'ny fandalovako teto amin'ny volana avril iny dia mba misy etaetan'ny CB zany hoe raha mba misy fanampiana pasteur mba azo atao mba ampeo izay amin'ny fitaovana amin'ny lafin'ny ordinateur fa tena sahirana dia sahirana amin'ny asa raha mba misy azonao atao. Dia eno aho fa hojerevako ao izay azo fanampiana dia manaova demande hoe ianareo zany fa tsy maintsy mbola resahana mpiara-miasa rehetra moa dia tonga tokoa moa le fangatahana sy le demande zany dia efa azo efa teo amin'ny ray volana sy tapany teo izy io na roa volana teo fa nytany amin'ny filibe zany eritreritra hoe aleo pasteur ozy izy amin'ilay fandalovanao any dépôt dia mba sady mitondra anazy koa ianao fa ianao no nangatahany zareo azo mivantana dia ohatran'ny tsy dia manaja olona ndray tsika raha mpitondrana olona le izy fa hoany ihany ianao dia hoentinao le fitaovana dia reto izy reto sotrapetsaka tamin'ny fitaovana izay nangatahana tamin'ny fandalovanao teto toko fa ray aman-dreny ianao tenin'olon-dehibe tsy mivadika fa mitenany fitsy fahalefako le izy dia gaga se fa hoe tanteraka marina izy fa tsy mba hoe fampanantenana fotsiny dia misotrapetsaka pasteur izay moa tsy havaly ny zavatra ataonao aminay fa ny zavatra ataonay angamba dia mitondrona mivavaka hanampian'Andriamanitra anao ny adidy lehibe izay endriketinao faharoa mivavaka aminao izay tavita amin'ny tanjona hotratrarinao fa Andriamanitra mametraka ny zavatra rehetra. Nanamarika moa ny pasteur Maheola fa tsy noho ny fifotsahany hofidiana ny taona 2024 no nanolorany ireto fitaovana reto fa kosa valy ny fangatahan'ny commandant de brigade ny gendarmerie ny volana aprily taona 17 lasa teo ka teto vao afaka nitondra sy nanatra izany teto an-toerana ny pasteur Maheola. Taorian'izay moa dia nisy ny fihaonana manokana tamin'ireo birao sy mpikambana amin'ny antoko CFFM teto Mampikony izay nitotosaina teto amin'ny hôtely Kofmad. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe nitenanay tombosoa tsara eto Mampikony tapahoana amintsika vahoaka ny Mampikony amin'ny andro folatambo mafana io. Misaotra anareo be dabe koa zay namaly ny antso hoe andalo reto pasteur Maheola dia tonga isika mba hiadakadaka na hifanakitava ny fakahita. Hita tao anatin'izany fihaonana izany ny solotenan'ny mponina teto an-toerana, ireo solotenan'ny olobe sy ny sojabe ary ireo mpandraraha samihafa izay samy liana sy efa tsiron-daona te hafantatra marina hoe inona tokoa ny antony nanosika ny pasteur Maheola hirotsaka hofidiana ary inona ny vina sy tanjona tiany atao miaraka amin'ny antoko CFFM. Anisany nandray anjara fitenenana tamin'izany izay nisolotenan'ny vahoaka amin'ny mahasolombavambahoaka azy ny teo-piteny Madagasikara voafidy teto Mampikony izay voafidy tamin'ny alalan'ny antoko CFFM. Fantasina tamin'tafitafy nyfatolovanao ray aman-dreny pasteur Maheola tonga eto amin'ny district Mampikony satria niandranao ny vahoaka malagasy eto Mampikony tieny izay voantanana sady mahafinaritra izay napetraka Andriamanitra aminao ho tonga amin'izay hetaheta
izay tianay vahoaka madinika voavana indrindra ombelobely apetraka eo am-pianatagnanao ny fitantanana ny vahoaka madinika indrindra ny vahoaka sahirana anao anisany hitanay mandray vahoaka sahirana raha tsy nanatao vomisy anao tenako tena milahatra amanjato ny vahoaka mandeha mangataka fanampiana manoloana zay dia akasitraminay ny fatoavana eto ary porofony zany fatoavan'ireto vahoaka marotoy reto mikasika ny filatsahanao ho filoham-pirenena tena niana dia liana ny vahoaka era Madagasikara ny ambalovanao isaka ny distriky ary mangataka zahay sy toaminay ihany koa fa mbola misy distrika maromaro iny avaravaraky iny mbola mametaheta ny fangalovanao. Nafana ny ady hevitra ary saika voavalin'ny pasteur Maheola avokoa ireo fantaninana ny tikitikany sainy maro. Za pasteur tena matahotra za amin'ny kabarinao eo. Anao aloha dia efa lany zay fa mampatahotra za hoe ahoana ny fomba tsy isian'ny korotana zany. Raha misy korotana moa ny emikoa ny vidana io mampatahotra anahy. Fa le hoe lany sy tsy lany anao lany raha milaminy tsara izy. Fa le ahoana ny fomba tsy avel'ny korotana zay moa fazatako misaotra betsy. Andriamanitry manko raha koragana izy io zegny matetika tegna tsy takatsy mijerytsika olombelo. Izy vonina tamina anao apetraka io tsy azavay hoe fomba karaha koromona ampiasahana anao fa déclaration foana avaranao anao apetraka amontsy ty firenena ty telo fomba azonao mapetraka olo na maty filoham-pirenena na mametraka mpialana filoham-pirenena iarana lalam-panorena présidentienano misolo azy eo dia manao fifidianana ao anatin'ny telo volana zay raha lalàna aintsinao producteur diso zavatra resava ya zay fametran'olo raiky voalohany faharoa fametran'olo faharoa dia zao grevy fanonganam-panjakana miaraka amin'ny raha mandrika raisiny maramila amin'ny fanjakana avy eo ny maramila manome azy ty nomena anazy tamin'ny 2009 mena miandro joely atsika raha mitondra vahoaka anao se fenintsika ty résumé anao tona politika reo tsy mahatondra vahoaka ty résumé tsy mahafely vahoaka zany reo karaha za atsika feno karaha za mitondra olo i mampara tsy mahazaka mitondra olo manaraka ho azy ity mba tsy mahazaka olo ty résumé jiaby ny olo fa crise amin'ny fitondrana sy fantrana zao jiaby tonga ty résumé eo fa zao laza tika fitondrana fa misy fatolo misy raha mandrika eo donc za tsy mifidy an'izay eo apetraka am'izay fanjakana zay tany déclaration fa ny fametran'olo fahatelo fifidianana apetraky ny vahoaka no mifidy efa namarinao ny faminaniana io tsisy resaka andriamanitra malaky fa zao raha korotana ho tsisy anao dia akory io raha korotana dia varabaka teny dia apetraka raha voavaray maramila io tsy possible tsy maramila nomeny eo amin'ny tokony ravany no omena ny tokony andro lajoely omena ny tokony azy zao tsy raha ny programanao tsara faran'izay tsara reo za anisany mampagnaraka radio na radio regny privé jiaby andianana re Tananarivo regny eto Mangaroa tsara tsara ny programme fa nefany mba saika mampieritrerity fotsiny moa za fa tsy dia olo mahay baiboly be fa nefany mba misy ny lanatsiny zany za io diteny baiboly reky za tsy mahatotsenjery le atako misy azy ny baiboly dia milasaky am'izany andro zany izy izy dia zao ny zavatra misy mosany fanjakana iaty fanjakana firenena iaty firenena aretina tsy afaka dokotera tremblement de terre sy ny volcan jiabijiaby angamba misy fantatranao misy zany am'izao ka anao nefany ity programme anao ty raha ohatra ka tanteraka ny araka ny peuple lazarinao araka mpamiraka hozy anao ohatrany hoe tsisy misy zany le tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra moa fa milaza fa misy zavatra raiky tineniny igny fa tsy miova iky kanefa raha i programme anao tanteraka dikan'izany mbola tsisy koa zany zava-misy satria ny fahalalako azy tsy afaka hoe zahay fahalalako azy zavatra misy am'izao fotoana dia fa ny tenin'Andriamanitra ny tonga tsy fidy ndray manao politika reo manao an'igny fa Andriamanitra fa tena am'izany andro zany izy izy tsy maintsy zay miaigna ny zanak'olombelona zany matoandreo anao ndraiky afaka zay dikan'izany mbola tsisy zany fa mbola misy avafara
mbola tsy izy mipetraka satria fanakako azy izay everiko fa izy ireo satria jiaby zany izy tro am'izay mandetera ndraiky volcan tsisy antsika fa jiaby hatram'ny paralazo mila tsy family nefa ty anaty baiboly zany nofoana zany izy mbola tsy izy sa mbola misy hafa any solako any Arabie Saoudite amin'izao fotoana zao tsisy mpianatra mandovola zany na iray azy mianatra tsisy marary mandovola zany na iray amin'ny hôpitaly any Arabie Saoudite lasantsy tonga dia maka amin'ny pompy dia zay koa ny akamaroan'ny tany mandroso fa ny fitsaboana gratuit ny fianarana gratuit any amin'ny tany mandroso amin'izao ihany atsika zao zany izy ny laza fa hoe tsy misy zany zao fa misy ny tremblement de terre misy ny terroriste fa izany no iainana amin'le firenena efa mandroso ny akamaroan'ny olona efa tsy mandovo vola ntsony fa mipetraka amin'ny trano fotsiny satria feno building cité daholo fa misy ny terroriste misy ny tremblement de terre fa misy ny firenena manitra misy ny firenena mandroso misy zany ka ino ny tiatsika hijanona amin'izao fahoriana sy fijaliana izao rehefa izy ny tompo manao hoe fiadanana no avelako anareo izy tsy nanao hoe fahoriana no avelako anareo fa ino izy fiadanana ka ho an'ny manompo anazy dia mitavela aminazy io fiadanana io ho an'ny tsy manompo anazy dia na misy tremblement de terre na misy terroriste na misy fantrano ny olo tsy manompo an'Andriamanitra dia miainao anatin'izay tokoa fa raha fa tena hanompo an'Andriamanitra io zanahary io ny gasy na ny firenena lasa io ny problème atsika maky ny gasy dia zao tsika sady tsy atany tsy aparafara sady tsy tena manompo an'Andriamanitra no sady tsy tena manompo sampy fa anelanelany eo fa neny zareo any izy dia tena tsy manompo an'Andriamanitra mihitsy izy tsy raha zany Andriamanitra zany tsy mino an'izany akoriny ary izy fa ny azy dia netao tany any fa ny azy mijanona eto fa ho antsika kristianina misy fanantenana fa tsy eto ihany etỳ tany tahaka ny any ka raha hoe etỳ tany tahaka ny any an-danitra mila mahay mandray an'ilay baiboly tsara zany tsika any an-danitra zany ve misy fahoriana any an-danitra zany misy terroriste any an-danitra zany mbola mandovola ny marary any an-danitra zany mbola mahantra ny vahoaka misy tsy manao hoe fahoriana no avelako anareo fijaliana no apetrako aminareo tsy izay ny afatra kristy aloha ny mekarana any an-danitra fa fiadanana izy ka atao anjarantsika mitady zay fiadanana zay fa avelao ho an'izay tsy mitady an'izay ny fahoriana sy ny fijaliana ka ny ran'Andriamanitra za hamonjy ny malagasy hitady zay fiadanana zay fa ho an'ny malagasy tsy hitady fiadanana sy filaminana dia mbola eo reo mpanao politika mbola afaka hanatanteraka an'izay araka ilay fijerinao zay ary dia ny afara tamin'ny fitsofan-drano izay nataon'ireo sojabe sy ray aman-dreny ara-drazana teto an-toerana izany fanazavana amin'ny radio nisy savatako azo gadokadony satria tamin'ny voalohany octobre zay misotaka amin'ny tamin'ny filotony tamin'izafana reo zako mpiren'izay tany zany tsy mahatonga ny fotoanany any nianaka misy niaonatsika eny zana tsy tany masina zaho re maneny besobe tanàna misy fitaranao amin'izany no mbola zana jiaby zany tsy manana regny zaho hoe olo tivagany pastemora zany ilatsaka kadisara tsy ndatsaka ina Janahary atsika tia voaloka tao voavolagna teo efa nivavaka tsika ny fiaonana atsika tsisy tapatapy ny lamia fa nateo fa mifinagna ndraiky sy raiky lesinao regnagna zavo fenao aminay refa mazavaranao iegna zana sotanymasy motsombeana zany mitonga tatsika fanjakana amtonga ny tao mantokontao Madagasikara jiaby anatin'ny tetonga stapla zao misy zao hitatsika misaotra betsaka anazy zany magnazava zay zany le mba misy takery amin'ny sany ambolany mba tiako mba mpiagna zany tena manentaty hoe
Bana jelas semua tahu, so dia betul ini kita belum. Sorry tu.